zao ary tanteraka ny soratra tonga eto atsika androany tonga eto zao androany androany ny fotoa lehibe indrindra zay niolatsika tamin'ity 30 juin 2019 ty hanambarako ny secret lanitra hoavana tao an-danitra ao natony nahalan'Andriamanitra ato ny ambonin'ny tany niatony namoriako anareo rehetra avy ana province isan-karazany aby sy mety amin'ny plateau ny namako rehetra satria betsaka loatra ny fanenjehana nahazo ahy hatrizay ary betsaka loatra koa ny fanenjehana nahazo anareo hatrizay nanarana lodiazy trato zany ka androany tsika dia sokafo ny amam-panahinao fanambara secret goavana lehibe indrindra aho zay zavatra nakorotaka ny lanitra tao tamin'ny andro fahiny na meny tomponakara eo rangahy ahy ambarako androany nakorany ahy raha io androany aho vo anambara azy aminareo fa ela zay ny rahatsika zay tsy nilazako aminareo raha io ary androany aloha tena fantako hoe kay Andriamanitra tika mahay fomba nofo kokoa Andriamanitra zao mahay fomba nofo androany zany a ny fahatenony isotoako ranombolamena amaso vahoaka malagasy horetany horendanitra isoko ranombolamena aho tamin'ny voalohany tarivo isoko ranombolamena aho tany amin'ny toby fanteny misy toko androany hanambarako aminareo fa hoe tonga nofo maro na Jesosy na iza manino na iza tsy mino any zay tsy mino fa mino any raha manisy mana rojo volamena anareo da atao vetiza fa rojo pira tena volamena pira aleo ty rano amin'ny vera igny atao vety tena rojo pira tena atao vety aleo atao rojo mora mba hitany masony lavitra sao dia atao zavatra ny kometaka zao raha zao tsisy mana rojo nareo firavaka volamena tsy misy igny misy atao vety fa zaho zany hangalanenina farany aminareo piaradi amiko hangalanenina farany aminareo malagasy lino azy mahalala ahy hangalanenina farany aminareo fianakaviako tova tamako eto ty misy rojo volamena volafotsy ve ty sa volamena ho ataoko anatiny ty vera ty tiky horotsako aby ty anatin'ty rano ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona manakery avy ao Nazareta hanandrata ao ty ranom-bolamena ty fa hosotroiky raha ty fanambara amin'ny fomba ofisialy amin'ny malagasy aho fa misy raha ngezana ambarako aminareo zao no izy ny fahaizan'ny raiko Jehova tompony maro tsy haiko zany ny fahaizan'Andriamanitra tsy haiko zany zay nanaovany ahy na nataony akory aho na nataony akory fa ny fantako dia zao misy raha mahagaga nilatsa teto a Madagasikara Jesosy Kristy no anarany dia nilatsaka tao anatiko avy amin'ny Elvazo dia zaho milaza aminareo tonga nofo Jesosy Kristy ary velona ao mahafaty anakaty raha mbolamena ty eto no eto la tsy zaho Mesia direkta fa raha ohatra ka zaho marina no izy amin'ny fotoana misy tonga ty zaho milaza aminao fa isy fanomeza goavana hoe biavany an-danitra amin'ny tompo anaka na dia tisy dikany malagasy zany tsy fantako zay fa zaho manambara amin'ny fomba fisalin'ny tenako eo anandrenareo namako zay mino ahy no zava-dehibe amin'Andriamanitra raiko zay tsara fa mivolamena raha vosotoinao ka zavatra tsy marina eto ny eto tonga dia mandoa raha da zavatra tsy marina no ataoko fa raha zavatra marina no ataoko
eto miatao da ahita fasava lehibe kadobe omen'Andriamanitra avy amin'olombelona io nama eto miato tonga de misy teny omeko ohatran'izao anao reka kadobe baka amin'Andriamanitra omeko anao fa anao marina arahina tsy fatiatiko arahana ianao amin'ny anarany Jesosy Kristy velona manankirevelona Nazaretra magnambara anao araiky ianao ny fidy anakay lahy ity aho zanakinao tonga anao fety ambony tany nomeno agnara hoe tsara lay Mesia mpamonjy hamonjy zanak'olombelo malagasy izy toy ty mitondra fahasoavahoana akasy androany ka ho sambatra mandratra zay fahatsarata any amin'ny paradisa miaraka amiko rehetra natao izy andrano zay nareo fa izy teo tena sitoka misy tokon-dranombolamena ho famatana hoe tsy fatiatiko zay manaradianakay za milaza aminao fa anao tsy mino fa ho an'izay tsy mino miomana zay fotsiny ako anao fa ho an'izay mino miomana fa ho sambatra anao ampy zay zaho tsy hinina ntsony aho tsy anao finiavana ntsony aho akoatra n'androany mino ahy anao tsara tsy mino ahy anao asa manaraka intsony zay tsy mino ahy manomboka androany fa za ko tsy mila anao ampy zay fa za ko tsy mana forcé mino ahy ary manaraha tsy mana forcé ahy fa mino anao aprofo zay nambarako anao tsara mino aprofo zay volasany baiboly tsara tsy mino anao asa anao fa i Jesosy nama tsy maintsy ho tonga nofy mifanay masina apanika tena lehibe misy afanako eto anatria ny tany sy landy mpanjaka ary tompony lay Kristy velona lay vohombo teo ambony azo fijaliana fa misy kôdy lehibe afen'Andriamanitra tamin'ny lalan'ny zanaky malagasy anankiray zay voafita amin'ny faritra atsimo andrefa Menabe avy amin'ny province Toliara zay hay fa réseau de Menabe Morondava avy amin'ny district anankiray atao Miandro Vazo tao latsahan'i Jesosy Kristy tonga nofo zao androany nagnambarako azy eto amin'ny fomba ofisialy amin'ity lapa masina ity amin'ity lapa mpanjakana ity no agnambarako an'izany fa izaho ty le avako malala devoten'i Jehova hanavika ny zanako malagasy rehetra fanavoka lehibe ty no etiko avy any an-danitrano zay nagnosorana ka tan-danitrano io ositra goavana nandesiko bakany hanavitra ny malagasy miomana ny malagasy fa hoavitra amizay nareo zany tenanao omeo amin'ny tompony ary ity rojo volamena ity mbola iampy ny fahasoavan'ny tompo ho aminareo sy ho aminao misy ten'Andriamanitra ato zava-mahagaga ny tenin'Andriamanitra fa itsika de tena olona marina ary de tena Andriamanitra ny marina zay le hoe vrai homme ary vrai Dieu tsika olombelo zay vrai homme vrai Dieu sady olona tsika no Andriamanitra androany agnambaraka am'izany no fantatsinao zay mahavanteny zao hoe andeha tsika hanamboatra olona tahaka atsika hoy teny tompo any amin'ny bokiny Galatiana zay a hoy izy hoe Paul teny an'io zao izy tsy avy tamin'ny alalan'ny olona fa avy tamin'ny alalan'ny Jehova tompo Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zay nananganahy tamin'ny maty zao no izy tiako zany nareo androany ahitany zao lelay atao hoe tsaratsara zao mahasaky milaza ny tena fa hoe zaho ny Mesia
Ranonamena, one Tonu, one Malagasy, one province, Hainaroni, Hasarutan Ranonamena, Chasson of Rakavas, Mazamase. One of Christian Nakua, Tipon by Pulmasna, who they ask with the Capeta Buluaku, Cresalo, Alex Evolas, Pamman Santiu, who fought Etunetua, Cresal, Pamman Sanfa, Pamman, Jova Marna, Usambataza. Amnaran took the fact by Bulmasna, there are legal Zephyr, Zal Tenway, Messia, Avenantanta Midna Mudelo. Right, Ndiafu by Bulmasna, Zal Miss. Who was that? So half a time. So they get Satia, Yanawi, Bonamir Teta Phone, no, Hatam Zenanawa, Sinin so not to know. And one on the park on Zay, Fate and Rational Zay, Batsi school. To take it up in Pastera, Nambaranteo, Pelotana, and Sangatori. I'm going to be the pain Pastero, Fat, not hotel foot and Superado. For what I do? Missul Manakaza, Mana Payan Rena, Mana Paisa, Mana Palalana. Nara diamku. Nefa sa magaga deti nitsimana pais nangai biar kantor diskusio. Nefa pa pun teme titana fanai ratsimana palalana. Kasama ng barang nau. Sima patau tanawa, sima panguru narewa, sima no force narewa anara dia. Famana bara sa na tona de matatapku, tamiku. Na tona de matatamku. Tam sana ke Malagasy, numenere anarho ya nao ni Messia vrai. Hafa de Messia Samson. Ka, nuizani dia eto de magata kamuraiku fazao manambara na fomba fisala ngwani. Faya reo zay tonga eto rehetra kananatika ty fotoana de be andro anty miomana fa efa voasoratra any an-danitsaby le anarana misy tena pasteur théologiana anankiray avy eo amin'ny loterianina zay atao hoe pasteur tiana zay osy izy ny mpisorona lehibe ley gaga natakariny am'zany mpisorona lehibe ozy raha fa ny mpisorona no misorona ho anao de voavena nolo anankiray sady zany ny mpisorona lehibe indrindra ty misorona ho anareo ty fa ny anaranao efa voasoratra any ambony fiainana efa avitra anao io manomboka androany zany tany tsara tany mafy ny finoanao fa i Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana mandrakizay tsisy lala fahamakany amiray afa-tsy ny mahalala Jesosy Kristy ka tonga izy io milatsaka agnatin'olombelo izy any io izaho sy Jesosy de raya mbola mitohitoro-tena zao fagnambarana ho ambarako aminareo somary asia fidorona vavolobe kelikely fotsiny de fagnatoro-tena kelikely defa zao no izy rehefa nifidiny Jesosy tety ambony tany tonga teto izy nangalaky anakay niseho vatana mety tany an-danitra ne zaho ty e indroany maty afa mbola tsy nalevina ny tompony teny asa mbola alevina fa misy zavatra goavana hatao amin'ny alalany io lela io fa zavatra ngeza io zavatra hatao io zavatra ngeza ity zavatra hapetraka amin'ity fa sa mbola alevina re afako malala ao amiko nahita zavatra mahagaga ny tegnako zao miteny aminareo nandesy ny tompo tany an-danitra aho de niakatra tany amin'ny farany avo indrindra de tany aho na nihoan'Andriamanitra ny voninahiny tany aho misorana
le ositra avy amin'ny Jesosy Kristy velona no nafindra tamiko. Tany aho nampanaoviny Jesosy Kristy sonia tamin'ny boky ny fanekena farany avo indrindra tao an-danitra zay tsy nisy nahasokatra zay fahagola. Tany aho no napetraky n'Andriamanitra tamin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny avo indrindra. Tany aho no noetiny Jesosy Kristy velona ny fanahy tava tamin'ny ray nahita ny tavan'i Jehova ray. Izaho no mahasaky miteny an'izany hoe ny fanahy tava tamin'i Jehova ray. Tadidio fa ny Baiboly dia miteny hoe tsy misy olona ahita ny tavan'ny ray ka ho velona. Fa naninona ty olo anankiray ity nahita ny tavan'ny ray nefa niverina velona. Inona ny antony? Fa ty ny Baibolinao ao amin'ny fahainareo an'izay efa namarako matetiky firy hoe fa kio kely ny Baibolinao ao amin'ny Matthieu 11:27 efa namarako anao zay. Ka misy zavatra ao manapirofo amin'ny Baiboly ao fa tsy maintsy hisy olona anankiray tsy ampoizina ahita ny tavan'i Jehova ray. Dia mivaliko izao ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra natolotry ny ray koa io soramandry zay. Ny zavatra natolotry ny ray koa tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny rainy, ary tsy misy mahalala tsara ny rainy afa-tsy ny zanany, sy zay tiany zanany anehona azy. Zay tian'Andriamanitra anehona azy any tompoko no nahita ny tavan'ny rainy. Ka anareo zany nahita olona zay ny fanahy tava tamin'ny ray safe zany nareo nahita ny tavan'ny ray koa zany nareo. Efa nahita azy koa nareo. Sambatra anareo. Goavana ty zavatra niseho tamiko ty tany an-danitra ty riavako malala. Rehefa nidina bakany an-danitra aho nahavita le mission ngeza be dia zao ny afaky ny Jehova hoe ry tsaratsara sy miavy ty boky volamena ty fa atsangano ny faneva fahazonareo malagasy ny famonjena. Efa tonga eto Madagasikara ny famonjena fa ny malagasy mbola tsy mahafantatra satria mbola betsaka ny jambany arabola, betsaka ny jambany soratra masina zay nianarany nefa nianarany ihany no namitaka azy satria tsy fanta le tenin'i Jesosy hoe ho avy aho amin'ny andro zany izy ka niadala no fidiko ampamenatra ny hendry. Tsy hainy zay zavatra zay. Niadala indrina avy amin'izao tontolo zao no fidin'Andriamanitra ampamenatra ny hendry. Ka sambana zay mampiavana fizy natao hoe zanak'Andriamanitra. Ny olombelona rehetra adala fa zany ny tena foko voalohany adala dia ny foko bara ny tena voalohany adala. Matoa misy soratra ny agnano hoe barabara. Ny bara ny foko adala teneny io ka tsy hoe tsy ho avy amin'io izy. Tagnambalanao misy no miteraka amin'ny mpangalatrombony ray izao mipotra. Dahalo zao taloha mpangalatromby Irenesy Babo dia raha ibe nanarako tany faritry Mandrivazo. Tsisy nalalahy fatrika valak'olomena folakaranao morafely be tsisy menaka. Irenesy Babo dia mpalazy zafy magnely zaho mpangalatromby mpimasina ny raiko mpimasina aby ny mandinina ray mpaloko sambo mpaloko fomba fa nisehoan'i Jesosy aho tamin'ny fomba mahagaga da nidina avy any an-danitra izy da nisoratry io lanitra io da nasa teto ambonin'ny tany izy dia mety ny tany an-danitra aho. Agny aho novany vonony agny le naholombelo ahy ny vonony agny dia novany olom-baovao aho tamin'ny navabatisa raka tagnatin'ny rano be tao Mahajivy da nisoratry io lanitra io dia nisy voromailala ngeza be vata be ohatrany ty angezany trano ty ny angezany zany nidina tao amin'ny androvaso mipetaka ambony loha teo ambony rano dia nisoratra amin'ny lanitra. Raha takaraiko amin'ilay zareo teolojianina namana ry zareo pastera namana le izy dia betsaka ny lekany satria milaza fa nianatra ony izy, milaza fa mana diplôme be ony izy dia tsy mino izy. Tsy fantanao fa ny volazan'ny Baiboly manao hoe aza milaza ho marina loatra
aza manao marina loatra matoy izy miteny laha tsy marina mihoatra ny fariseo sy ny mpanao dalàna ianareo dia tsy mahazo ny fanjakany lanitra kody zay ka izy anao marina ambony fariseo sy mpanao sarotra be zany 20 zay olo marina tsanako teto a Madagasikara ngamba ataoko hoe ato amintsika ato raha tsangako eto aby reo efa ny matina tsangako reo avy eo Tamatavy nizanaky ny Mamantina avy eo Tananarivo nizanaky ny Rinosely sy Elias sy ny namany avy eo Tsirabe ngamba ataoko hoe fin d'estrade ngamba mila fa 20 ato amitsika reto fa misy olo ray ihany ko ataoko solotenan'ireo mitsanga tamin'ny maty aby reo hanambara zavatra tsotsotsy avy eo Ambomangakely Ambomahitsirivo eny amin'ny Sarimasina ry ola tsy fantako io maty 2 jours zany anangana azy tamin'ny marany raiky tamin'ny fiasana zananana nefa dia mbola maro no resaky vandy zany olona tira ihany regny olona torona ataony matimaty manao cinéma le rangaha io za ty mba manao cinéma kitady vola sanatria tsy ny volanao nidirako avy any an-danitra fa zaho milliardaire lavitra ny ohatranao amintsy fanan'olona nidirako aty fa tsy lengalenganao za tsy pasteur mpanao lengalenga na mpanao film na manao sport na manao fikafika fotsiny tadiavam-bola tadiavana rafitra izy tambony tsy manao an'izany aho fa niany zavatra vrai nteneniko zavatra marina amin'ny azaiko satria za olo côté province ny province tsy mba mahay manao fitapitaka zany fitadiavam-bola amin'ny resaka fivavahana fadenay zany tsy laka fivavahana fadenay bara mivava fa noho ny amin'Andriamanitra ny fidy azy lasa novany fomba mahagaga zaho mbola mitoyany toteny betsaka ny mandratsiratsy anao amin'ny tokantranonao any mombahy tanem asa manaraka an'iny fa iny antikristy volasany baiboly Matthieu 24 Thessalonianina 2:2 tandreo 2:12 asa manaraka an'iny volasany baiboly aza manaketsiketreny fa ny tompony mpaveny aminao amin'anitra zany lasanao tsara efa ena zanaky Israely ny andrandrandranlanitra fa ho avy aminao amin'anitra reraky ano andrasopôly tam'izany efa miteny say ampaminany hoe tsy ho avy any aminao amin'anitra le Mesia lainga zany izy fahatera-behivavy io fahatera-behivavy verjina niteraka an'io ho any tranon'omby izy niteraka ny akany aby mpaminany Jeremia non asa mino amin'ny isay ampaminany fa mpandainy iny ny akany aby mpaminany za milaza aminao taizy izy noteraka teny aminao amin'anitra sanatria toko any tranon'omby izy mandraky teny androany mbola fitetaka amin'ny tany rehefa amin'ny tany teolojianina sasany mbola mampianatra ny sangoazan'olona te afina mafy mitendra ny olona ampianarana fa hoeny aminao amin'anitra ny mpamonjy azy olo eo ary anao 30 tao anao io za manontany anao inareo io fa misy 20 tao misy 70 tao 70 tao tadiny baiboly fa miteny hoe raha mateza ozy mazana 20 tao na 70 tao dia maty olo anao zany mbola manantena fa ahitana zany aminao amin'anitra ity raha mbola mena ty sambosotrotsika io zay sahy ireo 20 tao reo na anao 20 tao isotrotsika sotroiko ty fa hitanao aminao amin'anitra zao hafatenaka ty avy koa na misotro hoe tsy mety avy izy ao ary reraka ao no marina mafy aho efa milaza aminao a fa ny tompo oabolana aby io teneniny io fa anao varena raha olonanty oabolana zay mavy miteny ny mpianatra niaraka amin'ny Jesosy hoe tompo ahoana anao da amin'ny fanoharana foana anao tenenanao tsy fantatsainge zany tompo fanao zany ny mpianatra ny akaikazy tsy nahalala azy voanao fotony kotleta ty hay an'izany aezanao zany te miandrana fa ny litera amin'ny baiboly tsy anombinana tsy anampiana ary tsy angalana fa zay manampy an'izany ka zay mangala am'izany de mialao bokony fiainana ny anarany sanatrianao raha ny anarako ny mialao bokony fiainana sanatrianao raha ny anarako tsy mialao zaho tompony bokony fiainana
azy. Eo zay, henonao tsara zay. Eritreretra dia tsakotsako zay. Ho gaga anao. Asa, atso izy. Dia manantena anao fa hitany zany aminao lanitra. Maro manko miteny hoe zay menakavy dia andeha ifampitatana. Hitsena azy eny amin'ny rao. Hoy ao nino. Betsaka ny kely fisaina. Ho very lala anao amin'ny lalan'i Jehova. Izy efa miteny ny lalako, tsy malala anareo. Ary mifevitra koa, tsy mafevitra reo. Ohatran'izao anao biakany tao, ry tsy mino. Ry fanahy ratsy miasa aminao, kanjo hitsaratsara ny tenenanao ratsy. Betsaka ny namako, ny mpianatriko, ny mpanaradia, efa nagnaraka ahy, dia niala tamiko fa noho ny hoe eriteri-dratsy, sain-ratsy, nofo ratsy, nofo le hoe nialanao n'Andriamanitra anao. Nofo tenitenin'olona ialanao ny zanaharinao. Efa nidina avy any an-danitra nanao sonia le boky ny fiainanao. Mialanao no tenitenin'olona, no fanatratsen'olona. Atao akory fa tsy raha manahy. Miala ianao tsara, tsy miala ianao tsy olana. Fa za miteny aminao, ny tenina avoakan'i Kristy avoako androany ty koa. Tenina avoakan'i Jesosy ty, zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana manaky zay. Mbola betsaka koa miteny manao hoe manao ny tenanao Andriamanitra ny io ary tainazy tay ohatra ambonin'Andriamanitra. Zaho no izy. Zaho tsy milaza ny tenako, tsy manao ny tenako tao Andriamanitra fa lay Andriamanitra mihitsy ny nidina mba hitovy amin'ny tsara, hitovy amin'ny rembo aminy. Izy nifidy azy fa tsy zaho nifidy azy. Lay Jesosy Kristy nidina nanety tena ho tonga nofo fa tsy zaho niakatra niazakazaka nandao 4 miliara nandeha avy ao ho any an-danitra ho tonga Andriamanitra. Mazava aminao zay? Manaraka tenin'olona fotsiny andam-bata. Izy ane manao an'izao e, izy ane manao an'izao e. Raha manao an'izao manko babanao. Ny babako na mpanao an'izao nakay koa fa tsy ha. Sao le problemtsika zao. Izy ane manao an'izao e. Kadratraka ve no ataovana ka manao an'izao? Kadratraka ane zany e. Zanahary ve no ataovana mba misy betiny? Ny zanahary ve no ataovana mba manatsiny? Ny zanahary ny tompony mitsiny fa tsy fomenatsiny fa tompony mitsiny. Zay ny problème zay olombelo ety ambony tany. Izy ane manao sao e, omeko tsiny mihitsy. Hitsapatsapa. Andriamanitra omenao tsiny. Ataonao maroanahy na atao nanahary fahotana. Azonao menatsiny izy amin'ireny. Izy namono vadinao, menao tsiny. Izy namono nanakinao, menao tsiny. Izy namono papanao, menao tsiny. Nefa zany fahotana zany. Hoy ny Baiboly hoe kasa mamono olona, kanefa izy mamono olona. Ota izy zany anao. Ota izy. Very izy. Maro zany tokony asaina amin'ity Baiboly ty. Fa betsaka tsy mahafantatra ny kodin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba azonao tsaraina. Andriamanitra tsy azo batibatiana. Ka raha misy olona nataon'Andriamanitra hitovy aminy, dia Andriamanitra direkta zany tangadia. Kaoia hilaza an'ity secret be ty am'izay. Izy toy ty raha ty. Efa niomana velako sao?